natrehan'le hoe lano omaly le projet de loi iny a dia zay natonga an'izay hita hoe tokony asiana zany a ny fifampifanitsiana amin'le toezavatra mitranga sy ny izy andraikitray amin'ny hoe fanolorana hevitra vaovao ka dia lahaniera tety zany lahaniera teto anivon'ny assemblée générale ny CNIT fa anolotra chronogramme vaovao izahay makany amin'ny filan-kevitry ny ministre ka ngambany amin'ny tiana koa amin'izay hoe 31 juillet zany ny daty vaovao anaovana anaovana fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina zay ho ampitainay any amin'ny filan-kevitry ny ministre dia ohatrany tamin'ny mazarantsika ihany fantatrareo zany anjaran'ny filan-kevitry ministre zany mianterine an'izay proposition alefan'ny senita izay hoe 31 juillet zany no daty vaovao iamorany fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina.